araky ny zay mampa université na cycle universitaire ny fianarana eto amin'ny SPM moa zany a dia efa natao hatrany a nametraka ambony ny fikarohana satria zay ny mampa université a ny fianarana ambony a dia miankina indrindrindrindra miezaka ataon'ny mpianatra fikarohana satria tsy ho ampy mihitsy a ny fianarana zay vita eo amin'ny mpianarana raha tsy na dia hianatra eo foana raha fa anisany mampitombo fahaizana moa zany a dia ny fikarohana raha manoloana an'izay a dia ny SPM zany a tamin'ity taona ity efa tamin'ny farany taona teo aloha zany efa naforona journal scientifique international zay iarahana miasa amin'ny mpikaroka maro any ivelany a zay membre amin'ny comité ny comité amin'ny fitsarana zay asa tafiditra ao amin'ny journal officiel efa nisy parution anankiray zany a efa lasany a fa nisy fokam-pikarohana maro a avy any ivelany a avy eto Madagasikara ary hiditra amin'ny famoahana ny fokam-pikarohana faharoa zany a ny journal amin'izao a ary anasana ny olona rehetra eto Madagasikara na ny ivelany a zay ao anatin'ny fikarohana zany a mba hametraka ny fokam-pikarohany a fa misokatra ho an'ny rehetra zany a mampa journal scientifique anazy a ny journal zay vao nisokatra teto amin'ny SPM. Ny porte ouverte moa dia mitovy amin'ny isa-taona ihany a zay fampisehoana ny fokam-pikarohana hitan'ny mpianatra tamin'ity taona ity. Ny fokam-pikarohana moa zany a dia miompana amin'ny lafiny maro a eo a ny fikarohana scientifique zay manana endrika akademika, eo koa ny fikarohana application zany a zay mampiatra ny asa zay ny fahaizana atao rehefa ampiarina amin'ny asa zay miandry ny ankizy zany a dia manao an'ireny famokarana zavatra entana produit service zay araky ny mifanitsy azy a ary raha tamin'ny herintaona moa zany a 290 stand teo eo a zao izy a tafakatra 330 stand zay hita fa mitombo betsaka zany a ny isan'ny fikarohana tamin'ity taona ity. Inona nahatonga ny hoe somary maro kokoa izy tamin'ity nahatonga ny 330 par rapport amin'ny 10 tamin'ity? Eo moa zany a nampatonga ny akara ny isan'ny stand a ny mpianatra ny tombo a ny isany a ary eo koa ny mpianatra ny fampizara groupe maromaro a mba ho kelikely kokoa zany misy ao anaty groupe ny sasany. Inona no tena songadina amin'ny stand tamin'ity? Songadina zany a dia betsaka. Ao moa zany a dia ohatra ny fikarohana natao zany a ohatra hoe portail de l'ISPM dia io zao a dia nanao ny informatisation ny SPM en totalité zany a hatramin'ny gestion ny mpianatra moa zany a note a absence ny mpampianatra ny présence mpampianatra sy ny assiduité a ary eo koa zany a ny gestion automatique ny courrier ho an'ny mpianatra zany a zay efa ohatran'ireny amin'ny banque reny ohatra hoe imprimé fotsiny miaraka amin'ny adresse dia atsofoka anaty valopy ohatran'ireny amin'ny banque reny a ary ny présence zany a dia tsy saina hoe saina tsirairay intsony a fa efa manana carte puce de présence zany a mpampianatra sy mpampianatra sy ny mpiandraikitra sy ny mpampianatra ary mpianatra dia ahafahana manara-maso akaikaiky kokoa zany a ny fahazotoany sy fahavitrihan'ny mpianatra sy mpampianatra miasa. Maorina le fampisehoana ny fokam-pikarohana ohatr'izao ny mbola
misy toana avy amin'ny SPM rehefa ohatra ka lasa le mpianatra. Ny fikarohana moa zany de ataontsika aloha hoe fampiarana zany fampianarana ny ankizy anao ny professionnalisation ny asa fa eo koa ny fikarohana raisina ohatra ny fikarohana scientifique de betsaka amin'ireo mpianatra ireo ny efa mamoaka ny fikarohana scientifique zay manana valeur internationale amin'ny revue ataontsika hoe journal scientifique international zay eran'izao tontolo zao azontsika jerena amin'ny site web moa zany fa betsaka ny voka-pikarohana efa mivoaka vita ny SPM mivoaka journal international reny moa zany de mametraka ny valeur ny asany ankizy manana valeur internationale ary afaka ilainy foana reny amin'ny fanohizana fianarana na ho an'ny ivelany na eto Madagasikara satria ny fanohizana fianarana ambony dia miankina amin'ny fanananao publication internationale zay dia misy ihany koa zany ny voka-pikarohana zay iarahana miasa amin'ny orinasa maro zay mandray ny mpianatra SPM mazava ho azy mila nireny mitovy asa mitovitovy amin'ny ataon'ny mpianatra reny dia mikaroka mpianatra anatotosana reny asa reny any amin'ny fiasana zay andraiketany eo ihany koa ny ankizy zay misafidy ny amokatra manokana dia ireny moa zany dia mena torohevitra eny foana mamokatra orinasa ohatra hoe amin'ny agroalimentaire zao de betsaka ny ankizy zay miditra amin'ny fandrarana amin'ny orinasa madinika zay miala amin'ny ataontsika hoe statut PME aloha arak'izay ananany eo dia betsaka ny efa mivelatra avy eo manakatra ny misy efa manana groupe misy manana entreprise zay angeda ny arakotra ny Madagasikara kelikely ny objectifany zay zany ny anisany hoe mampatonga mpianatra SPM tsy mbola mijaly asa amin'izao fotoana zao satria ny mpianatra zany de vokarina hoe any de efa hofalina hoe ny asa dia tsy andrasana fa ianao no miezaka manantona ny asa ary ianao ihany koa miezaka mamorona ny asa.